Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra raha lasa ranabavy amin'ny tompo a. Manaraka ny pejy dia milo fanosorana arapaina ihany koa anareo izay mijery en différé izany a. Fa tsy tafiditra atao anatin'izao mivantana izao a dia tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo a, ny fahasoavany a. Ny fitiavany Andriamanitra dia fitiavana proklamena sy ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany a ho ao anday anao. Ny zavatra horesahako androany a dia nomeko ny lohateny hoe double personnalité, double discours. Miainga amin'izay zany no fizarana hoetiko amintsika androany a, izarako tenin'Andriamanitra sy zava-mahasoa fifampizarantsika atao anatin'ity tombom-pahazahoana mizara anio ity voninahitr'Andriamanitra tsy toa. Vavaka vetivetsika misaotranao Jesosy Kristy fa ny fitiavanao izay nasehonao tamin'ny alalan'ny témoignage-nao tetỳ an-tany a, roa fotoana lasa izay no mbola manjaka sy manapaka eto ihany koa atao anatin'ity fifampizarana ity, ary indrindra teny izay anosoranao ny fahefana avy any aminao sy teny hitondranao indray ny révélation rehetra ilaina hoentinay mamantatra ny position anay manoloana ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Tao io ny teny ianao no manositra ny teny, tao io ny tenako izay izara, ianao no mamonina interférence rehetra afahan'ny vatanay misy développer eo ampandraisana ny teny amin'ny lafiny rehetra, ary ny voninahitra dia andray tsy toy irery any anaran'i Jesosy Kristy no tomboka sy an'izany vavaka izany. Double discours, double personnalité, sœurs sy frères. Ity zavatra ho resantsika ity dia tena important be mihitsy satria be da be isika no tafalatsaka ao anaty double discours, tafiditra mihitsy modifie ny personnalité atsika. Tsy ilay personnalité ny racheten'Andriamanitra tsy toa atsika no personnalité iainatsika, fa par rapport amin'ny événement zay affrontentsika, par rapport amin'ny trangam-piainana izay ioaratsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro, dia lasa manana double personnalité isika, lasa manana double discours isika, mba hahafahantsika mahita échappatoire. Victime manzany daholy tratran'izany daholy nizany izy milaza azy fa kristiana. Ny tsy kristiana moa dia mazava ho azy fa tsy double personnalité fotsiny, tsy double discours fotsiny fa tena multiple mihitsy, be da be. Io le fana legiona vonresantsika farany teo tamin'ilay vidéo fohifohy naharitra 10 minitra resaka Bruce Lee, resaka hoe izao ny Bruce Lee, izao ny Jesosy farany teo iny, fa bon be da be moa ny olona ny akote tsy nahatakatra ny zavatra nampitaitsika tao anatin'ireny, fa ny fanahy masina no angatahantsika foana, angatahana mba hiasa amin'ireny olona ireny ihany koa selon ny permissive avy any ambony sy ny toe-pon'ny olona te handray zavatra avy amin'Andriamanitra. Fa misy message important be mihitsy tamin'ireny afatra nampitaitsika ireny, tahaka ity fampitahtsika anio ity. Hoy ateo hoe ny olona izay tsy ao Jesosy Kristy dia mazava ho azy fa multiple mihitsy ny discours, be da be miendrika fana legiona. Dia miresantsika tao ny esprit serpent, ny esprit singe, ny esprit isan-karazany mampiaina an'le olona, mahatonga an'le olona miovaova loko be mihitsy izy selon any circonstance iainana sy selon any objectif tiany tratrarina. Aingana be amin'izay ny fatsapatsika olombelona de nature humaine. Alléluia. Isika olombelona rehefa tena sous pression, matanjaka be ny zavatra manindra atsika, zay le sesiteny fampidirana napidiriko teo hoe manoloana ny événement na circonstance izay ioaratsika sy atriatsika dia lasa double discours isika, lasa double personnalité isika. Misy eo amin'izay lay olona, misy eo amin'izay lay toetra, misy eo amin'izay miteny lay esprit mampiteny ao anaty sy mampiaina, esprit mianimé, ainsi de suite, mietsika amin'izay.
tsika zao raha mandinika am'izao vanim-potoana iresantsika izao ao anatin'ny propagande moa tsika zao de tena hitanao mihitsy ty sujet resantsika ty hoe double discours, double personnalité. Ny politicien tsiraray avy de samy miteny sy manindry. Mandefa communiqué izy de any amin'ny farany communiqué sy ny signature hoe momba tsika Andriamanitra. De mandeha ny propagande de samy miteny selon ny intérêt sy ny objectif ny avy. Fa tsy selon ny intérêt ny Baiboly. Selon ny plan salutaire. Zay le personnalité namorona n'Andriamanitra tsika tao amin'ny sahany tena. Fa le personnalité en double no miteny selon le esprit ao anaty. Momba tsika Andriamanitra ozy ny politicien. De ao ny sasany manindraindra hoe efa nangataka tamin'ny tompo de momba tsika Andriamanitra ity fotoana androany ity satria ny vavaka dia latsaka ny orana voatsodrano isika. Zay le double personnalité, zay le double discours. De propagande rehetra misy amin'ny maha-politicien azy dia saiky resaka afangaro amin'ilay fivavahana daholo tompoko. Atsona ny artiste évangélique tatsika le afisha mandende niteraka resabe iny. Atsona ny karazana mpiandry pastora sy ny sisa rehetra entina mamaky barazy. Atsona zay azo atsona rehetra hatramin'ny FFKM. Double discours, double personnalité. Ary fantatsika tsara fa i Madagasikara dia état laïque. Zany hoe tsy fifangaroan'ny resaka fivavahana amin'ny resaka constitution. Oro anefa eo mihitsy ny tena voatsindry sy misongadina sy miariary fa tsy voahaja izay rafitra izay zareo ihany no niinstauré sy nametraka an'izay. Fa tena hitanao mihitsy hoe selon ny position an'izy ireo sy ny intérêt an'izy ireo de misy eo lay attitude, misy eo lay comportement, misy eo lay loko hoe olona manao double discours kay ilay olona tena manana personnalité isan-karazany kay fa tsy olona manana valeur sy manana etika amin'ny maizy azy ilay personne ao anatin'izay fonteny zay. Tsy amin'ny lafiny politika ihany fa raha mijeritsika hatrany amin'ny fitsarana rehefa tonga ny mamona, rehefa tonga ny folo dia mivadika io didim-pitsarana io. Double discours mandeha amin'izay zany hoe le discours selon ny constitution aza mangalatra aza mamon'olona aza mijangajanga ao ihany iny ainy manokatra an'iny. Fa mikombony eny rehefa misy mamona io de mivoaka indray le personnalité ankoatra ny mahajuge nametraka ny sermon sy nametraka ny fifanekena hatrany amin'ny resaka déontologie amin'ny mahapitsara ainsi de suite. Ny gendarme nitafika de raha tsika mahita hoe tandroka aro vozona akaiky ny vahoaka foana miaro ny vahoaka sy ny sisa rehetra. Fa rehefa mandeha double discours daholo double personnalité. Ary tsy eo amin'ny sehatra social, sehatra politique sy ny sehatra isan'ambara tonga sy isa tokony avy. Eo amin'ny ambara tonga mpiarahamonina misy any misy an'izany fa hatrany am-piangonana dia double discours, double personnalité daholo ny akamaroan'ny olona. Izay ity sujet atsika ity. Izay ity zavatra resantsika ity. Any am-piangonana be da be ny ambodi mitafody zanak'ondry. Satria double personnalité. Ambodi izy fa mitafody zanak'ondry. De double discours, ny verset biblique ampiasainy ao am-piangona. Dia selon ny intérêt fa ny objectif ny sy ny fiainana sy ny maha ambodi mitafody zanak'ondry azy zay anaovany masika sy afeniny. Satria raha dévoilé izay tsy misy olona intsony ao amin'ilay fiangonana. Dia ao anatin'ity zavatra resantsika ity principe
sy fironana fanindrina n'ilay resaka double discours sy double personnalité fa afenina amin'ny zavatra be da be isan-karazany dia manomboka eo amin'izay ny fikirakirana ny tontolon'ny spiritisme, ny tontolon'ny occultisme, ny tontolon'ny développement personnel, ny tontolo kabary tsara lahatra, ny tontolon'ny fahaiza miteny. Paul dia nampianatra Paul apôstôly fa hoe ny teniko sy ny toroteniko hoy Paul apôstôly dia tsy teny fahendrena mahatoana, tsy resaka kabary, tsy resaka discours présidentiel, tsy resaka poésie, tsy resaka mampime sy manetanetana. Amen, alleluia. Fa fanehoana ny hery ositra Andriamanitra, mampidina ny fanomezam-pahasoavana, mampidina ny herin'ny ministera, mampidina ny zavatra any an-danitra sainy ny zavatra avy any ambony. Fanehoana ny herin'ny fanahy, fanehoana ny herin'Andriamanitra, fanahy sy hery. Zany hoe présence an'Andriamanitra no ampidinina. Zay lay toriteny. Présence an'Andriamanitra dia be da be ny afaka interprétentsika azy ny baiboly, io baiboly io tonga fiainana ao amin'ilay olona, tonga fisandratan'ilay olona, tonga firindram-piainan'ilay olona, teny mamelona n'ilay olona, lasa témoignage voaray an'ilay olona, dia iny olona iny koa vokisan'ilay teny tonga nofoka nonona taminay ozy ny mpianatra. Hitanay ny voninahitra miendrika zanaka lay tokana, dia izay teny izay lasa voninahitra miendrika Jesosy Kristy, ilay témoignage noentin'i Jesosy Kristy. Dia tonga eo amin'ny fiainan'ilay olona izay témoignage izay, lasa tonga misy fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy ny fiainan'ilay olona, lasa tonga fiainana anjaka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fiainan'ilay olona, lasa tonga fiarahamonina manapaka ao ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny teny témoignage Jesosy Kristy sy ireo patriarka. Miresaka patriarka dia hatrany amin'ny testamenta taloha, izany ny fiarahamonina iainan'ilay olona, lasa fanjakana sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamana, lasa fanjakana manana fanapahana miaraka amin'ny mpanalalana Jesosy Kristy. Ilay fanjakana, fa tsy fanjakana tapahan'olona, double discours, double personnalité. Alléluia. Ainsi de suite, izany manapaka any amin'ny fiangonana, nefa malheureusement izany manapaka any amin'ny isanambara tonga ny sisa tokony avy eo amin'ny fiarahamonina isitsika amin'izao taranaka izao. Olona double discours, multiple, olona double personnalité, manana masika be da be isan-karazany, izany no mameno ny fiarahamonina sy mameno ny tontolo iainantsika. Raha sy ranabavy, maninona moa no resahana amintsika sy tsindriko amintsika fa danger be ity resaka double discours sy double personnalité ity, satria ao anatin'izay attitude sy fisainana izay dia misy fahasimbana be da be entin'ilay principe hoe olona anankiray manana double discours sy olona anankiray manana double personnalité. Ny multiple ho tsy resahantsika fa pire de chez pire, satria misy fanahin'ny legiona ny dikan'izay, misy fanahin'ny légion ny dikan'izay, mpanapotika, mpandrava, mpandringana. Averiko indray hoe ny danger, ny antony andritsika ny ty pub ity dia misy danger be mihitsy entin'ireny olona manao double discours sy double personnalité ireny eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny ankohonana, ao amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny sisa be da be. Misy zava-doza be raha lasy ranabavy, manimba zavatra be da be, ka ny dikan'izay dia tsy maintsy izany misokatra tsara ny masonao ary tsy maintsy manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra tsy toy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, afatsika monsieur discerner, afatsika manana ny esprit de discernement, fanomezam-pahasoavana itsika fona n'ireny olona ireny, satria ireny
dia misible surtout ny zanak'Andriamanitra. Ny olona efa parmi ao amin'ny tontolon'ny politika, ny olona efa parmi ao amin'ny tontolon'ny mamona, ny olona efa parmi ao amin'ny tontolon'ny mandrava, manakorotana, manimba sy ny sisa rehetra, manolana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mitouché andreny ny démonie. Fa ianao izay zanak'Andriamanitra sy mametra tongotra, tu fais le pas, initiation amin'ny tontolon'ny fankatoavanao ny sitrapon'Andriamanitra mandray, manolo tena ianao, miroso amin'ny batisy ianao, miroso amin'ny zavatra rehetra ny étape par étape selon ny conviction anao sy ny révélation Andriamanitra mamangy anao. Romotra aminao Satana. Ary mandefa moyen be da be izy anapotehana anao. Dia ity sujet atsika ity isan'ny principe ny Satana amin'izany. Manangana olona izy double discours eo anaty anao, manangana olona izy double personnalité, anapotika anao fotsiny, animba anao fotsiny. De io le nambarako teo hoe possible ao amin'ny ankohonanao mihitsy, possible mpiara-mivavaka aminao mihitsy, possible collègue de travail, possible tena possible mihitsy mpitondra ny firenenao sy ny sisa rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Olona double discours sy double personnalité daholo, satria misy intérêt an'izy ireo. Voalohany, mety conscient izy na tsy conscient izy, fa tena conscient mihitsy koa ny akamarony la esprit mahatonga azy sy efa nahatonga azy ho double discours, nahatonga azy amin'izay toerana izay hanana double personnalité na ny mihoatra. Voalohany de la esprit manandevo azy sy mibaiko azy, nefa misible animbanao. De la olona no formel sy atsangany amin'izay système izay, amin'izay éthique izay, amin'izay nature izay hoe ity de meko personnalité be da be ity olona ity, meko masque be da be izy, ameko visage multiple izy, ameko idéologie isan-karazany izy, de ao lay fiaraha-miasa faux prophète, sady ataoko faux prophète ity no ataoko mpitoro tenin'Andriamanitra, sady ataoko mpanasitrana ity no ataoko zao, sady izao ty no ataoko izao ty, fa selon ny intérêt. De eo amin'izay izy no manao pas satria efa misy intelligence, misy fahendrena. Attention atsindriko tsara ity, fahendrena. Fa selon la Bible tsy fahendrena plan salutaire, fa fahendrena zao tontolo zao izay ameny démonie anazy, ameny fanaratsy azy. De raha an'ilay fanaratsy izy amitaka anao de miasa amin'izay ny double discours, miasa amin'izay ny double personnalité. Ary isan'izany ny zavatra izay iainanao, iainako foana isan'andro isan'ora. Rehefa misy zavatra tsy mety amin'ny position an'ilay olona de hoy izy hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy, mitezera fa aza manota, aza atao tratran'ny masoandro miletika ny fahatezeranao. Fa izay verset biblika tsindriny ao anatrehanao zay, intimideny anao fa selon ny intérêt, selon ny plan arak'ilay fanaza efa maniraka azy, fa tsy selon ny plan ny sitrapon'Andriamanitra. Arao tsara le fanazavana. Ora nefa ohatra misy sitrapon'Andriamanitra, ny aza mijangajanga, ny aza mamono olona, ny aza sy ny sisa be da be, ajao ny rainao sy ny reninao. Fa rehefa tsy miarrange azy izay lalàna petrak'Andriamanitra izay, miaro fahasoavana satria misy anticipation anatin'izay mba tsy hatanterahany ota amin'ny olona anankiray, ka satria tsy miarrange an'ilay olona manana double personnalité sy manana double discours. De alefa ndray verset biblique, izay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy, izay tsy aza mitsara mba tsy ho tsaraina, aza sy ny sisa be da be. Afahany manao bouclier, afahany mametraka ny intérêt personnel, fa tsy intérêt an'Andriamanitra, ilay tombontsoa an'Andriamanitra, ilay fahasoavan'Andriamanitra, ilay famonjena fitiavana Andriamanitra. De entre an'izay rivotra anankiroa mitsoka izay, ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy maintsy tanterahanao manoloana an'ireo olona izay ao anatin'ny double discours, double personnalité, dia pression anao, miaina pression ianao. Satria matetika hoy ao dia olona kaiky anao no mitondra sy miapporte an'izay sofla izay aminao. De vaky ny lohanao, miasa ny sainao hoe anapaka fihavanana ve sa hitoy amin'ilay fiainanao ny sitrapon'Andriamanitra. Le temps sur le cerf.
fa eo indrindra no tsara anananao fanapahan-kevitra sy autorité. Rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy, ary mibanjina foana ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Amen. Averiko tsara hoe eo indrindra ianao tokony ho mpino, ary tena tokony iseho no mazanak'Andriamanitra anao fa misy autorité divine ao anatinao. Ianao dia olona voaositra ianao dia ilay mahery no miaraka aminao, ary ianao dia efa racheté tamin'ny rano Jesosy Kristy izay nandresy fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny dikan'izay dia mipetraka tsara ilay hoe eny dia eny, selon ny sitrapon'Andriamanitra, selon ny plan sanitaire, selon ny stabilité anao, manoloana ny fahendren'ny avo indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fandavanao. Tsy satria ilay intérêt-n'ilay olona izay mipressé anao sy manatrika anao nefa olona akaiky anao dia tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, dia mipetraka arak'izay ny barazy, ary tokony ho ferme anao amin'izay hoe tsy dia tsy, satria manimba n'ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy to ilay endrika double personnalité sy double discours izay affrontenao. Tsy mora migérer an'izany, tsy mora no ny mikirakira an'izany, fa izay le hoe tsy amikery, tsy ampatanjana, fa amin'ny fanahiko ozy Jehova. Averiko tsara hoe tsy mora no migérer an'izany, tsy mora no miaffronter an'izany. Indraindray isika motivé, indraindray isika manana rispo, indraindray isika tena sara hoe andeha ho toeriko. Fa za miteny aminao fa rehefa ny fianakavianao manontolo ny ray manome lamosina anao, mavesatra be zany pression zany, de tout seul irery anao. Ary zay tsy maintsy anananao stabilité ao amin'i Jesosy Kristy. Zay tsy maintsy anananao hery ositra fahefana avy amin'Andriamanitra tsy to. Ny zavatra misy ainatsika sur le plan social dia nampiain'ny olona zavatra double discours, double personnalité. Olona manana masaka be da be, izany no nanapatra teto amin'ny firenena. Hatramin'izay ka hatramin'izao, manomboka any ampitondra fivavahana izany, manomboka hatrany amin'ny politiciens isan-karazany zany, manana masaka be da be daholo reo. Tena mpiandohantsika dia niteny hoe vao manomboka fotsiny propagande dia samy manana discours ny daholo ary manisy signature daholo amin'ny communiqué izay aparitaka hoe momba antsika Andriamanitra. Double discours, double personnalité. Mbola ezana foana insistena amin'izay le zavatra petraka. De ny vahoaka malagasy moa ao anatin'ny antsoina hoe laisser faire, laisser aller, pays du moramora. Zay ihany koa de danger be satria misy fanahy miraikiraiky, misy fanahy araky le zavatra nazavaintsika farany teo hoe eo indrindra ny tokony hitsangana ny olon'Andriamanitra, mametraka anticipation ary mametraka eny dia eny, tsy dia tsy misy ikambanan'i Kristy sy Belial. Fa ny zavatra nisy hatramin'izay dia tafiditra sy tafaharo foana ny olona izay antenaina selon ny plan salutaire, fa ametraka ny fahamarinana ao anatin'ny zavatra tsy marina rehetrarehetra. Eli mpaminany dia dimanjato ny mpaminany nanatrika azy adversaire. Mbola niampy vehivavy janga Jezebel sy Ahaba. Izao dia izao irery antso sisa ny antso fahafatesana mihitsy Elia. Fa rehefa nijoro izy tamin'izay pression nanatrika azy zay, nitsoka izy, nisy fotoana izy nitsoka tany anaty harambato. Zay le zavatra nampitaiko tamintsika hoe manana ositra isika, mila tsara ny stabilité atsika amin'Andriamanitra. De nisy goaika nitondra gâteau mofomamy ho anazy, mofo voaendy, nitondra mana ho an'ny Eli. Manino neto ianao ry Eli? Namana ny Eli. Amen. Fa iza dia mampahery anao hoe isika zany rehefa ao anatin'izay hoe le taux sur les serres zay ao anatin'izay zavatra pression mavesatra be izay, tena mirassurer anao raha lasaka anabavy. Je suis d'accord, tsy mora ny zavatra iainantsika amin'izao satria ny olona manoloana antsika rehetra dia double discours daholo. Ny olona miresaka amintsika dia sady jiosy izy no malagasy,
jiosgasy. Ny olona miresaka amitsika de sady kristianina izy no beliala. Ny olona miresaka amitsika de sady sabotsiste izy no alahadiste. Ny olona miresaka amitsika de sady ainsi de suite be da be. Double discours, double personnalité. Fa sokafy sœur sy frère amin'ny maso a. Sokafy ny fahafahanao, ny opportunité anao alaivo amin'Andriamanitra tokoa, ny adiava fity, andao hiady fity. Afahanao mahita échappatoire amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa io rivotra sofla io no mitsoka be mihitsy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao ary mampahory sy manjaka. Zao tsy miresaka ny personnalité be da be sy ny discours be da be satria efa miendrika fana légiona izay, légion. Fa tsitsitoko fotsiny fajanoko miresaka double discours sy double personnalité afatsika mandrefy sy mandanja n'ilay gravité an'ilay zavatra resana. Jery verset biblika isika vakitsika ny Jakoba toko fahadimy. Jakoba toko fahadimy ny soramany de hoe fanamalohana ny mpanakarena ratsy fanahy. Zay izy raha tombotsika any amin'ny andininy voalohany. Ny mpanakarena selon ny plan salutaire de fatsika rehetra fa ireo milaza azy ho efa niary fananana be sy efa feno fanahy masina efa sy ny sisa be da be azonao reo tiako ambara. Zay izy ara-panahy aranofo izy dia manana jet privé, manana hélicoptère telo ao anatin'ny propagande, manana miaramila afaka baikona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, manana sponsor, manana logiciel prédateur, manana zay ilaina rehetra. Riadala ny oalina no esorina aminao ny hainao. Question de réflexion kely zay. Zay zany le mpanakarena selon any Jakoba toko fahadimy itondrako vaky teny eto. Fanamelohana ny amin'ny mpanakarena ratsy fanahy. Tsy mbola misy mpanakarena izany tsara fanahy. Fa ny mpanakarena dia ratsy fanahy daholo. So de nareo mahita hoe mpanakarena de mitondra pizza, mizara pizza. Ohatra hoe misy artiste zao ohatra zany tsy fantatro hoe iza ny anarany. Manambola be izy mpanakarena dia mizara pizza selon amin'ny fa zany teny amitsika fa double discours, double personnalité daholo zany zavatra zaraiko zany. So de mieritrerititsika hoe misy religion anankiray matanjaka be mihitsy dia manangana kanjaza mitondra fanampiana à gauche à droite satria manakarena be izany dénomination izany selon any religion mitondra fanampiana de manana kanjaza à gauche à droite manakarena izy satria efa niary fananana be. Or anefa misy tonnes de tonnes de tonnes de tonnes de mine d'or, lingots d'or any amin'ny coffre-fort. Satria izy double discours, double personnalité de multiples mihitsy. Soresahako ainsi de suite. Sœurs et frères, miezaka mandefa référence be da be amitsika, mandefa indice be da be amitsika fa sur le plan social là ça existe, sur le plan salutaire ihany koa, ara-panahy ihany koa dia n'existe. Fotsely isika dia nahita tany Kazakhstan resaka religion mondiale niarany vory tao daholo ny religion rehetrarehetra hatramin'ny mpanompo sampy, hatramin'ny dieu de Shiva, hatramin'ny dieu de dieu de dieu de dieu be da be. Double discours, double personnalité raha lasa tanapary. Manaitra atsika ary manetsiketsika ny fomba fijeritsika. Eto amin'ity Jakoba toko fahadimy ity dia ilay tena tiako. Tiany soratra masina ampitaina amitsika dia manomboka eo amin'ny andininy fahafito. Toky ho an'ny kristiana azo pahoriana sy anatra samihafa. Zay le soramandry eo ambon'ilay andininy fahafito Jakoba toko fahadimy. Toky ho an'ny kristiana azo pahoriana. Ny kristiana anankiray zay azo pahoriana satria tsika ho sous pression manindro be mihitsy ny fanahany double discours sy ny double personnalité amin'izao vanim-potoana iresantsika izao ary rany sofla ao Madagasikara fotsiny ihany no akatsika hevitra lalina dia manamarina ny zavatra resantsika dia misy fananarana be da be ambaran'ny bokin'ny Jakoba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy. Io le nambarako sy nitsindriko foana hoe ny stabilité anao amin'i Jesosy Kristy dia assureo mandrapiavy ny tompo
indro ny piasa tany, ny andro ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana. Amen. Fahavalo. Mareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo fa efa mby akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy. Izao no contexte an'izany hoe mby efa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy. Andiny fahasivy. Aza mifampimonmonina rahalahy fandrao elohina ianareo endro ny mpitsara efa mitsangana eo alohany ny varavara. Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay miteny tamin'ny anaran'ny Tompo halainareo ho fianarana sy fandefera-pahoriana sy ny faharetana. Izavy zany mpaminany efa niteny tamin'ny anaran'ny Tompo zany dia mazava ho azy fa Jakoba zao akatsika ohatra eto ny Paul apôstôly efa nresantsika teo misy fotoantsika niresaka ny filazantsara araka ny Jaune, Matthieu, Marc, Luc, ry Isaia mpaminandry, Jérémia mpaminany. Zany hoe selon la Bible foana ny stabilité sy ny vision izay tokony afahantsika mahita fijery. Fa tsy selon an'ny émotion an'ny tsiraray ary indrindra tsy miinspiré olona manana double personnalité sy double discours isika. Attention, tsy miantefa sy miatsapy amin'ireny olona ireny satria be da be ny olona milaza azy fa izao no Jesosy Kristy, lanjalanjaina izy or sady dahalo izy ny Jesosy Kristy sy ny sisa. Azonao reny tiako ambara sy tataraina amin'izany double discours, double personnalité. Sœurs sy frères, vakitsika toizatsika ny famakina faraka ambe folo indro ataotsika fasambatra izay efa maharitra na haritra efa renareo ny faharetany Job sady rese aminao zanak'Andriamanitra sambatra izay naharitra maharitra efa renareo ny faharetany Job. Eto dia samy mamantatra ny tenany isika. Ao anatin'ny pression misy, ao anatin'ny sofla politika misy, ao anatin'ny sofla ny legiona misy, ao anatin'ny sofla ny double personnalité izay miafronté anao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Tsapanao ve ny fahasambarana? Tsapanao ve ilay grâce fahasoavana nentin'i Jesosy Kristy? Tsapanao ve izay? Zay ny tena zava-dehibe. Mety ho mpiasa any amin'ny tany arabo ianao fa tsapanao ve izay fahasambarana Jesosy Kristy izay? Mafy ny asanao. Mety mpiasa aty Europe ianao tahaka ny tenao, mafy ny asa. Ao ireo manosika poseto an'izay manosika poseto, ao ireo manasa fitombenana ho an'izay manasa fitombenana. Mafy ny asa, andevo ny olona. Fa misy fahasambarana ao anatinao Jesosy Kristy. Izay ny tena zava-dehibe aloha. Satria izao tontolo izao dia manana ny discours izy, manana ny personnalité izy, araka ny masony isan-karazany sy ny fiakanjony isan-karazany sy ny etikany izay isan-karazany, selon ny principany izay nekeny sy ny fanarahana, fa tsy selon ny plan salutaire. Ny vanim-potoana iainantsika, contexte misy atsika dia manimbeky sary. Ny zanak'Israely andevo 400 taona tany Egypta. Rehefa andevo tany ny zanak'Israely dia tsy niova mihitsy izy fa Yahweh Elohim foana, Andriamanitra monoteista no tompony. Satria tao anatin'izy ireo dia nisy an'ilay teny fikasana tany amin'ny Abrahama notazominy izy ireo hatramin'ny farany zay. Teny fikasana izay. Dia fantatsika ny tantara fa no afahana tamin'ny fahafatesana izy ireo tamin'ny alalan'ny Pesa, ny Paska izany. Dia napitaina ny ranomasina mena ny entin'Andriamanitra namakivaky ny tany efitra ary nomena azy ireo ny tany Kanana, Israel, ny Palestina izay iadivana amin'izao vanim-potoana izao. Préfiguration izay Jesosy Kristy ihany koa dia nalefan'Andriamanitra tsy toa ho andevo ny otako sy otanao, hombona noho ny otako sy otanao, ho ampijaliana noho ny otako sy otanao. Fa izay dia manamafy an'ity fanambaran'i Jakoba ity eto.
atao amin'ity fananarana ity. Faretanareo naretany Job. Tsy nisy marina tahaka ny Job. Job atao anatin'ny vai dia naharitra izy. Niharitra izy, niaretany le vai, niaretany fahoriana, niaretany latsa sy nieso tamin'ny fianakaviany, niaretany ireo olona double personnalité sy double discours rehetra nanodidina azy. Fa nanarary azy ara ny fahoriana sy ny zavatra nanandevo azy, tahaka ny zavatra nanandevo ny zanak'Israely, tahaka ny zavatra napahoriana an Jesosy Kristy, dia naharitra ireo patriarka sy ny Mesia izay nanome fanoharana ho antsika ireo, naharitra tamin'ny zavatra nampahoriana azy izy ireo satria izay ilay stabilité tamin'Andriamanitra. Ka androany zany dia mampita hafatra amintsika hoe mareta sœur, mareta frère. Fa ao anatin'ny contexte mialohan'ny pesa isika zao, mialohan'ilay Paska, anafahana tsika amin'ny fahafatesana isika izao. Izay contexte izay dia mialohan'ny grande tribulation, ary eo no isin'ny fanjavonana. Izay ilay pesa misonga indray zany lasa dimension fanjavonana aspirena isika, enlevena isika. Dia izay rehetra ao anatin'ny double discours, izay rehetra mpampahoro, mpampandevo, mpampijaly, mpanao double personnalité na mihoatra, dia tsy manana anjara amin'izany. Ary ireo zay tsy maharesy an'izany satria tsy manana stabilité, tsy maharitra tahaka ny faharetan'ny Job, faharetan'ny patriarka rehetra teo aloha, tahaka ny aretan'i Jesosy Kristy, satria fanoharana ao antsika ny antony faharetana teo amin'ny azo fijaliana. Ekeko fa noentin'Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avokoa ny rofy sy ny aretina rehetra, ny fijaliana sy ny fahoriana rehetra. Fa tsy midika izay fa tsy miaina fahoriana isika, tsy miaina fijaliana isika, tsy miaina zavatra tahaka izany isika. D'ailleurs, raha tsongonao ny tenanao mbola marary, tsongoy ny tenanao fa mbola heninao marary, dikan'izay dia mbola misy ota mamela séquelle amintsika, ary hoesorina amintsika izay zavatra zay. Izay le Romanina fahavalo nambarantsika il y a une semaine izay, fa izao zavatra rehetra izao dia ho fitsorana amin'ny fanandevozana, ho fitsorana amin'ny fahafatesana, ho fitsorana amin'ny double discours, ho fitsorana amin'ny double personnalité, ho fitsorana amin'ny zavatra manandevo rehetra. Fa tsy ny rehetra no fitsorana amin'izay. Fa izasenao azy manana an Jesosy Kristy no fotsitra amin'izay, ary ho aspiré ho enlevé ho amin'ny fiainana Jesosy Kristy, fiainana mandrakizay ao anatin'ny plan salutaire, miaina ny fahafenonany plénitude, ny promesse divine nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy rehetra, accompli ao anatin'ny fahatanterahan'ny fiaretatsika, mivoaka mpandresy amin'izay isika. Apokalypsy faharoa, apokalypsy fahatelo, izay maharesy, izay isika no miaina an'izay. Toy izay tsika ihany ilay famakina, areto ny tena intéressant be mihitsy. Andininy faha 12 Jakoba 5. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra rahalaiko, aza menina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fiainanana hafa akoatra aza, fa aoka ny fanaikinareo ho eny, ary aoka ny fandahanareo ho tsy fandrao hiaran'ny fitsarana ianareo. Eto dia mazava tsara ny amin'ireo olona manao double discours sy manao double personnalité. Ny fitsarana dia efa ao ambavan'ireny olona ireny, ny fitsarana dia efa ao andaihan'ireny olona ireny. Be da be ny olona no maka bouclier, soratra masina, maka arovatana amin'ny alalan'ny Baiboly. Aza mitsara mba tsy ho tsarainy, aza sy ny sisa be da be izay tsy nanota taminareo no akitorabato azy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao zay vao manala ny andro. Selon ny position, satria tsy mety amin'ilay fahamarinan'ny Baiboly, tsy mety amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, fa misy zavatra tiano arovanao. Selon ny intérêt dia ny soratra masina no alaina ho fiarovana. Double discours, double personnalité, ny andrina n'izao tontolo izao efa voatsara. Ireny olona ireny dia efa
tafiditra ao anatin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary reny olona ireny no tsindriny ty soratra masina Jakoba 5:12 ity. Mino fa tsy izany ianao sœur sy frère. Mino fa tsy isan'ireny olona ireny ianao rahalahy sy ranabavy. Fa ianao dia rahalahiko amin'ny tompo, anabaviko amin'ny tompo, ianao dia zokiko amin'ny tompo, zandriko amin'ny tompo. Nizy anareo manao ny sitrapony ray izay any an-danitra dia ianao no rahalahiko sy anabaviko Jesosy Kristy. Sika rehetra dia samy manana fahalemena daholo. Ary ny olona malemy voalohany indrindra dia izaho izay mizara aminao zao. Izaho tena be faiblesse, izaho dia be fahadisoana, izaho dia lavo foana. Fa tsy mijery ny fahalavoka, tsy mijery ny fahadisoako, na dia misy fotoana raha tsara ihany no manao jery todika any amin'izany. Fa ny zavatra ngeza be tena omeko lanja sy omeko toerana eo amin'ny fiainako dia ny sitrapon'Andriamanitra, satria izay le personnalité ny racheten'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny fidianan'Andriamanitra tsy toa tamin'ny rany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay le personnalité zanak'Andriamanitra afahako miantso azy hoe Abaraio. Halleluja. Izay le personnalité anao zanak'Andriamanitra ianao, izay le personnalité anao novidin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny rany ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay le personnalité anao fofombady ianao, vady ho ampakarina ianao. Apocalypse 1:20. Alléluia. Miara manao amen amiko amin'izany ianao sœur. Ny personnalité anao dia ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny personnalité anao dia ilay eny selon ny sitrapon'Andriamanitra, ary manao tsi ny amin'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, sy manimba ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy toa. Ianao dia tsy olona manana double discours sy manana visage be da be, manao masika be da be, manana personnalité isan-karazany. Christus Belial. Christus Belial, Korinthiana 2:5-10. Fa ianao dia olona ao amin'ny Jesosy Kristy ny personnalité anao, ao amin'ny Jesosy Kristy ny mahazanak'Andriamanitra anao. Sotra ny tompontsika any amin'izay zavatra voasara izay minao fa voaray anao ampahirezako anao dia ny Apocalypse 3:10 ny vakitsika miaraka amaranitsika fotoana sy amnezatsika voninahitra n'Andriamanitra raitsy to sy fehiny zavatra rehetra izay nambarantsika. Apocalypse 3:10 fanambarana tamin'ny fiangonana Sardis, izy io fiangonana 7 tany Asie Mineure. Révélation nomena ny John, apôstôly John tao an-danitra. Philadelphia azafady fa tsy Sardis. Non, si Laodicea plutôt. Oui, fiangonana Laodicea. Zay le izy zay. Vakitsika manomboka amin'ny 4:4. Ary sorato ho amin'ny anjely ny fiangonana any Laodicea. Izao ny lazainy amen ny fahataterahana ny accomplissement Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay na ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra izao. 5:10 fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Eny sady eny no tsy, sady Christine Belial matimaty sady tsy mafana tsy mangatsika efa nalohan'ny vavan'i Jesosy Kristy. Bedabea mitondra fivavahana eto Madagasikara, matimaty tsy mafana tsy mangatsika, tsy fantatra ny position, sady manao politika no mitaditra olona eny an-dalambe no sady pire évangélika no sady manao akanjo diakona mianatra katekomenina no sady mametra tanana marary no sady
mitangam-pahafolo-karena no sady mangatsika no sady mafana efa nanoa mivava an Jesosy Kristy reny. Be da be mizara fampianarana ety amin'ny Facebook, be da be mitondra titra pastora, mitondra titra bishop, mitondra titra Cohen, mitondra titra mpaminany, mitondra titra apôtre, mitondra titra docteur, mitondra titra Jesosy Kristy mihitsy efa nalohany vavany reny. Sœurs sy frères, mangata ny fifandraisana amin'Andriamanitra, perseho izay intimité divine izay relation divine izay tsapao ny alaliny aza sina fetra angatao am Jesosy Kristy fa ho atsikafon Jesosy Kristy amiko sy aminao ary ho hitanao miariary ny olona double discours, ny olona manana double personnalité, ny olona tsy misy plan salutaire mihitsy ao aminy fa olona animbanao fotsiny sy anapotika ny fifandraisanao am Jesosy Kristy. Mirasoanao tahin'Andriamanitra mahireza amin'ny asa mandrara rehetra zay atrehanao izao nora farany alaohery Jesosy Kristy anafery anao hitahiry anao foana mba ho olony foana anao hiantso azy abaray zanak'Andriamanitra anio ampitso mandrakizay anao fofombady vady ambakarina tsy isy asimba am'izay relation anao zay amin'Andriamanitra tsy toa izy no mitahiry an'izay ho anao ho mangata foana amin'Andriamanitra tsy toa ny amin'ny fahatombombana n'izany zavatra nambarantsika izany. Sotra ny tombotsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra tsy toa irery any Yahweh Elohim, ny anaran'i Jesosy Kristy no nahafahantsika nitondra fifampizarana teto ho an'ny tenako voalohany indrindra ho antsika tsiraray avy any atokantrano any naiza misy anao tahin Jesosy isika rehetra. Misotranao zay ray tsy toa ny amin'ny zavatra voambara sy voazara, misotranao ny amin'ny teninao, misotra tompo fanampahafantarinao sy ny devalenao taminay androany fa izahay dia zanakao, izahay dia nomenao ny autorité ny amin'ny zavatra rehetra ary izahay dia afaka mampiatra an'izany autorité izany ary mianticiper manisy barage mihitsy manao eny ny amin'ny sitraponao, manao tsy ny amin'ireo olona izay manana ny double discours, manana ny double personnalité na ny mihoatra an'izany. Ampio izay tompo ho soratra ny meo ny eny hoentinay miatrika ny fiainanay andavanandro, meo fahefana izay hoentinay mandika ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, meo ny plénitude ny sahaza ny amin'ny fitiavanao izay araky ny fatra tianao amarana anay, ahitanay ny lalakalianay sy ahafahanay mijoro foana tompo manoloana ny fikorotanana misy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Taio ny asa mandraranay, taio Jesosy Kristy ny fiainam-panahanay, taio tompo ny ankonanay, taio reo tokatena, taio reo kamboty, taio Jesosy Kristy ireo zay ao anatin'ny olana, jereo iray farofy, jereo ireo anjakany tsirariny sy ny tsy hitsiny, jereo tompo ireo zay miaina fampijaliana sy ororo, miaina sekela ihany koa, miaina ozina vokatry ny fahotana izay nanandevo anay zay efa afaka taminay fa noho ny ozina sy ny zavatra be da be zay mihodody sy manoloana anay mbola mangeja anay, jereo reny ka reny, jereo ka par ka tompo ny ami atao amin'ny serasera rehetra sy ny ami rehetra ao anatin'ny tontolony hoe sitrapo miaraka aminao. Dia ianao ny tompo anasoanay foana amin'ny zavatra rehetra atrehanay, ianao tompo no misanctifianay ka mahazo ny herin'ny filazantsara, mahazo ny herin'ny famonjena hatrany amin'ny tsokanay, hatrany amin'ny selulnanay, hatrany amin'ny tovanay, hatrany amin'ny réflexionnay, hatrany amin'ny zavatra madinika indrindra momba ny tenanay, ny système rehetra aminay izay mietsika dia anjakany zany sitraponao zany ary ho mpanaiky ny amin'izany. Miaja sy ny dera dia honao rery any ray tsy toy Yahweh Elohim ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tomboka sy an'izany vavaka izany. Makasitraka sœurs sy frères amin'ny manaraka indray tsika mijery lohahevitra afa mahasoa araky ny sitrapon'Andriamanitra foana sy ny famangina ary entre temps isika mizara ndreny le vidéo tsotsotra somary réflexion afahatsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra sy mamantatra ny zavatra devolen'ny fanahy masina amintsika ara-panahy na ara-mofy ihany koa izay mikasika sy mikendry atsika amin'ny fifandraisantsika
amin'ny fanaovana ny sitrapon'andriamanitra ny fahefatsikany amin'izay zany raha sora lasy ranabavy a tahin jesosy daholo veloma tompoka